Efa vadin'olona daholo niaraka tamiko. Bonjour. Olona telo niarahako taloha fiancé an'olona daholo fa question de 4-8 mois dia fantatro dia najanona ny fiarahana. Ao anatin'ilay fotoana hoe te hiaina belle histoire sy ilay mitsirihitra kely mahita jeune mifankatia ireny za ohatrany hoe zoky ohatranareo. Dia malahelo mafy efa maninona ny sendran'ny olona ratsy fanahy-pandainga foana. Nefa tsy hoe olona maditra be hoe pétasse ozy izy moa zany ny teneniny ato hoe tsy mendrika izay mba tsara. Dia ny se présenter amin'izay ilay fotoana ny tena ny croiser les doigts hoe mba tokony hoe ilay olona tena mety amiko amin'izay no niona tamiko. Niarak'izay dia tena hoe nitandrina tsy ity loatra fa ho fantarina tsara ilay olona ity aloha. Nandeha ny fotoana nisy adiady dia tena samy nanao effort tokoa ohatran'ireny tena hoe namafisin'ireny zany ilay fiarahana na nisy ara ny adiady dia izy koa moa manome toky raha teo hoe miezaka foana miaraka amin'ilay hoe tika ianao hoe sy ny sisa ireny zany moa ilay teny atao foana rehefa ilay vao miaraka tena mifankatia be mihitsy. Fampandriana drisa. Tsy haiko aloha. Ay, izany ondry reto. Sangisangina iny. Dia nandeha ny fotoana dia latsa-pity taminy tena hoe nitiaviko izy na tsy nijerevako ny clémany zany na ny défaut physique na moral fa tena nekeko tamin'ny maha izy azy izy. Tsy haiko hoe tsapanareo ve ilay hoe tena tia, ilay tena tia. Zay mihitsy ilay tena tia. Dia za tsy sary-piaro taminy satria ohatrany hoe izy zany mahay foana hoe ahoana ny analana an'ilay aiako rehefa mitady ho sary-piaro hoe misy aià zany dia hainy foana mandamina an'ilay izy. Dia milamina zany ilay izy. Dia milamina izy. Dia impiry nefa ao anatin'ny fiarahana ohatr'izay foana moa hoe hisaraka fa misy fihetsika hafa. Dia nalaminy foana ihany nefa tena zany hoe vehivavy zany tia miresaka ity. Ohatrany hoe tena tiany zany ilay fiarahana dia nezahany nalamina foana dia tsy sary-piaro zany ilay vehivavy. Dia indray andro izy tamin'ny fomba tena tsy takatra ny saina no nampahafantarin'Andriamanitra anahy ny marina. Efa 2 taona taty aoriana ny niarahanay sady amin'izay resaka anjoriny amin'ny olon-dehibe izay samy mahafantatra anay za izy ny vadiny. 2 taona. 2 taona taty aorianan'ilay fiarahana zany. Ie. Hoe ianona ne vadiny ianona e. Dia teo zany ilay vehivavy mitantara teo hoe nisy olon-dehibe niteny taminazy zany mahafantatra ny zareo rehetra ilay 3 entités. Dia tsy nalatsaka ranomaso aho izy tsy naneho fihetseham-po teo satria tena eniky ny enatra tany anatiko tany. Tena tezitra sy nalahelo dia tena tsy nahatomany fa tena hoe tsy haiko hoe ohatrany hoe izay zany ilay teny anaty hoe j'aurais tout vu marina mafy ozy izy. Za ozy izy tsy miambo fa za olona tena tsotra sady be fitiavana. Ny sentimentako voalohany dia nalahelo an'ilay vadiny fa tsy mba ny tenako akory. Andray 4 taona ny vadiana dia nampirafesina 4 taona koa. Ny mba tsapako ho an'ny tenako dia 4. Za kosa aloha tsy makorely tsy mendrika an'izany sady iza moa no hitarainako amin'ny zavatra hoe mampalahelo ohatr'izany. Fa niony zareo avy eo zany dia teneniny dia tsy hitan'ilay lehilahy hoe inona ny teneniny fa azafady fotsiny ozy izy. Tsy hitany hoe inona dia ahoana ny toyiny liana be tsy haiko ozy izy raha tsapanareo ny araran'izany hoe ilay olona tokony ho tianareo hiankiana anareo no mandratra anareo. Tsy haiko raha tsapanareo ny araran'izany ozy izy. Tena tsapako. Tena marary ilay tenen'ny namana hoe avelao any fa c'est une pute. Aza resahana fa bloqueo. Naman'ilay vehivavy izany. Ie, naman'ilay vehivavy. Pute zany ilay lehilahy pute. Kanefa sarotra be ilay sevrage ilay misaraka zany satria tena hoe tafalatsaka tanteraka taminy zany izy.
marina ozy izy fa ohatrany hoe tsy tokony hoe tena arary be ohatr'izany zany le izy fa nefa hainareo izy fa rehefa tena tiana ny olona dia tiana foana lainga zany hoe tsy tia nintsony fa tiana foana ny tena loza dia teo amin'izay ilay feno regret si envie de vengeance kely any anaty any hainy rova angamba zany satria anao sipa hainao ve zany le manao vengeance raha hoe vengeance amin'ny resaka ara-pitiavana aloha za mbola tsy nanao an'izay mbola tsy tena hoe natsapa hoe voaratra be sy ohatr'izany zany aloha sambatra ianao tena sambatra ianao tsy sambatra fa mba zay entre parenthèse hoe ilay no heverinao anao rery na sary-piaro anao sy nolazainao fa malalako efa an'olona hafa sady amin'izay ilay olona hafa ny talohanao ary indrindra hoe io olona io no safidiany foana amin'ny farany na inona dia eto aho izy izy tena miasa ny saiko te anankirotana ozy izy dia amin'izay samy simba dia nefany raha tena mieniny any anaty koa any hoe nitoetrako sy ohatr'izany tsy tokony havitan'izany fa ny ambipo koa zany miteny hoe perte foana ndry dans tous les cas amin'le izy zany dia very aho izy hoe tonga dia nenjera daholo zany ny fiainan'ny ray amanontolo satria tena efa nananankipo be tamin'ilay lehilahy izy zany ka olona efa manambady ilay izy dia ny tena mampalahelo anao hoe fantany fa miaty azy dia mba nisy finiavana ilaza fantany hoe ahoana dia ny tena mampalahelo anao hoe fantany hoe miaty azy dia tsy mba nisy finiavana ilazany marina mihitsy izy afaka kokoa manko zany hoe raha nyteneniny raha efa fantany dia melove ohatra zany mety zay zany tiany ho tenena hoe mety tsy dia narary anazy fantany aloha le izy fa efa tena 2 ans taty aoriana kosa aloha le izy enjakena karaha vao miteny nefa le bany dia tonga dia tapitra ny fetoka eny mba fomba fijery bandy moa zany zay teneniko izay ny arary nozy izy hoe ahoana ny tena marary zany dia hoe ny vision tamin'ilay olona zany tena hoe ty le perfect match ako ty zany le tena mety amiko sy ohatr'izany dia nefa ny ampitso ianao sendra ny facette hafa mihitsy indray dia conclusion anao zany dia hoe mila mahatoky ny intuition satria mila mahatoky ny tsindrimandrina zany satria tamin'ny voalohany indrindra izy ony dia nahatsapa n'ilay sensation hafahafa kely tamin'ny voalohany indrindra hono izy dia nahatsapa n'ilay sensation hafahafa kely ohatrany hoe tsy haino manazava anazy fa ohatrany hoe tsy sura tsara zany izy fa nataony any le izy satria ny eritreretiny hoe mety mba ty amin'izay le izy mivavaka moa zany izy ohatr'izany fa nanao mafilo izy zany hoe tsy patiente hoe avy nalahelo dia hitsanina kely aloha fa niaraka tamin'ny olona indray dia hoe andao andramana ihany fa le izy ve ohatran'le hoe intuition zany iny fa ny tiana tongavana zany raha fahazahoako an'le izy hoe ahoana ny anadinoana olona anankiray rehefa tena tafalatsaka be taminazy ianao nisy toy ny kely zay moa izy hoe efa nivakiko fa zay ny tena tiana tongavana amin'le izy zany hoe inona ny fombafomba atao zany mba anadinoana olona anankiray izay efa niaraka be taminao ohatr'izay le izy hoe conseil mombamomba an'izay zany nisy toy ny kely manko fa tsy voasoratra teto le izy dia satria manko ty angona tantara ty manko zany somary ahoana moa zany filazako an'izany nanaovany anazy zany tsy tena hoe tonga dia ao daholo na hatramin'le pitsopitsony kely fa zay ambangivango be le ngeda be zany tena voasoratra ato fa zay ny toy n'le izy hoe ahoana ny atao zany mba anadinoana olona anankiray zay efa natafalatsaka anao dia ahoana satria manko zany ny anazy zany zao tena hoe efa rotaona ny arahana zany dia taty rotaona taty aoriana zay vao nalala hoe aika ty bany ty efa manambady efa tsy afaka ny ampiakatra anazy koa moa zany na izy koa ka zany mahatsapa hoe eny ka satria moa zany zay rehefa tratra n'le izy dia nanao fotsiny le lehilahy hoe azafady
de zay de nidika zay tsy mipromettre aninina zany le lehilahy fa misy lehilahy koa ne mahatsiravina be hoe fa zay ne efa tsy de mifanaraka tsony tena nena aloha zany aleoko raha neeritreritra zany aleoko le tonga de mitsotra zay fa de mahay me se retirer anao toy zay le lehilahy manao hoe kasaingy efa le kopy ao an-trano fotsiny raha any am'sisa fa ny zaza zay efa tsy anona tsony fa ohatrana aloha zany fieritreretako anazy tsy haiko hoe ohatran'izay ve le izy fa tsy afaka amina olona raha vao ohatra zany ianao ka nisy olona ohatr'izay niaraka be taminao elabe de olona anankiray hafa no possible anadinonao anazy fa raha vao ohatra zany ianao ka mijanona hoe célibataire de se morfondre de anana tentation hiverina amin'iny olona ray iny de ohatran'izay ie tena marina aloha hoe ny fanafody ny fitiavana zany de fitiavana ihany fa ny fijeriko azy fotsiny zao ohatrany hoe matombo zany hoe rehefa hoe fanafody ny fitiavana zany fitiavana de tsy voatery zany hoe rehefa avy misaraka amin'olona ianao de hoe azakazaka be hoe tsy maintsy hiaraka amin'olona ray fa mila maka fotoana kely zany ianao hoanao ho an'ny tenanao zany hoe mba mametraka ny zavatra rehetra ao anatinao amin'ny plasiny ianao zany zay vao manapa-kevitra hoe rehefa misy olona mipotrapotra ao de hoe tero angafa mety sao de mba hoe tia mety mety koa zay tiako tenenina zany hoe raha vao ohatra zany ianao ka le karazan'olona malemilemy amin'ny resaka sentiment zany de matetika rehefa ohatran'iny misaraka ohatran'iny de tsy mahavita ninina fa ao de mihaino hira mampalahelo de mitomany soatrany fa raha mahavita koa hoe tena ataonao tena lasa ambopo mandona ny amboponao zany le izy de tsy hoe andeha hiaraka olona hafa hiaraka amin'olona hafa fa manao zavatra hoe maka amin'ny fotoananao rehetra tena hoe mipompe amin'ny fotoananao mba tsy hanananao fotoana eritreretana n'iny olona iny ohatra hoe nisy projet nanao inona ohatra nanao vente en ligne ohatra fotsiny de tena hoe lasa rehefa vao maraina de lasa mandeha mijery lohana fripe de lasa manao zao de mandeha maka sary de manao publication de mamaly ihany mety hoe ohatr'izay zao ohatra mety afaka anadinona an'le olona koa fa raha vao hoe manginginao fotsiny zany ianao de malahelo be eo de lasa tratra ny dépression sy ohatr'izany na ohatra hoe lasa mandeha miditra salle de gym koa zay koa tena lasa manala ny stress rehetrarehetra tena marina be be moa zany ny mpanao an'izay zao ny vehivavy ny lehilahy sy ny ahoana moa le blague iny hoe tamin'ny mbola sipan'lahy de rehefa sipan'olon-kafa efa sipan'lahy tsony tena atao rage de vaincre zany le izy hoentina iny koa zany manala stress tsara no mikotrany ohatr'izay moa zany moa zany mba conseil hoe mijereva namana mandehana mikotrana na hoe manaova ohatr'izay resaka toy izay hoe manaova sahirana be amin'izay zavatra amin'ny nofinofinao sy ny asanao de mety manampy amin'le fanadinona koa zay avy eo amin'izay rehefa tonga amin'ny fotoana de miaraka amin'olona hafa satria fitiavana ihany manasitrana fitiavana fa ny tena voadiniko koa misy fomba fitenin'ny dadanay zay moa milaza an'izay hoe ny fitiavana zany tsy fihetsem-po zay moa filazany azy hoe tsy fihetsem-po fa safidy zany hoe rehefa misy olona tonga zany eo alohanao eo de le izy tsy voatery zany hoe tena tonga de tena potipotika be amin'ity mihitsy fa patata de hiaraka amin'ity zao fa tsy voatery hoe ohatr'izay zany le izy fa mety hoe miseprésenter aminao eo le olona fa tsy fantatra hoe tena hoe ty le olona fa raha hitanao hoe mety mba tsotry ny anadahako fijeriko any tena hoe tsotry ny anabaviko ohatra de safidy ianao hoe de hoe hiaraka amin'le olona zay zany mahatonga le izy hoe safidy de nao zany no misafidy hiaraka amin'le olona arak'izay an'izay satria ny olana manko mahatonga an'izay fomba fiteny zay zany ohatrany hoe zay moa zany lasain'izay dadanay zay hoe matetika zany hoe jambanyny fihetsem-po iny zany topotovoka be tena coup de foudre mihitsy izy zany de tsy hitanao tsony ny ambony rehetrarehetra hoe le olona ohatra mety hoe misy fasaity hafa ohatr'izay moa zany zao le nahazo anazy zao tena niezaka mihitsy zany izy hoe niezaka tsy tian'le olona izy fa nefa le olona tellement misy koa moa na izany ary eo daholo zany rehetra fa tratra foana ianao tafalatsaka ihany de ny akoatran'izay ianao mbola misy tenenina ny amaraparanako azy indray hoe amin'ny anahy moa zany hoe
ninazy zany rehefa hoe misaraka amin'olona dia ny hitako hoe resaka karazana fahazarana le izy hoe ianao zany efa zatra n'iny olona iny a dia ohatra hoe rehefa tsy manao an'le zavatra tsy tena hoe le fitiavana loatra zany marary anao fa le miala amin'le fahazarana izay efa nahazatra anao teo ohatra hoe ndry ohatrao zao izy dia nakana taty ampiasana ohatra na hoe zao izy zao dia nakana taty ampianarana dia nanatitra natany an-trano dia nanao bizou be zay rehefa andeha hody dia ohatrazay zany le mampanentanentana ny fonao fa mila miala amin'le fahazarana izay koa zao ny anisan'le antony anaovana zavatra manahirana ohatran'le lazainao teo hoe mba hialana amin'le fahazarana dia matetika zany ny vahiny moa zany rehefa ohatrohatr'izay hoe io resaka fitiavana io zany hono tsy hoe tadiavina hoe zao rangahy hitady any anina dia ohatr'izao ny tiako anina dia bokobokôzy dia lavalava orona tsy haiko ohatra zany fa ohatrany hoe rehefa se concentrer amin'ny tenanao zany ianao ohatra hoe bandy bokona be zany ohatra ny tily le vehivavy ohatra hoa zany azay moa zany mba atra tsy haiko aloha zany na hoe bandy tsy haiko hoe bandy mpakany amin'ny salina ohatra zany ny tiany na hoe bandy mpihira ataontsika ohatra zany mpanao mozika fa tsy mpihira moa zany dia mianatra manao mozika koa izy ohatra dia mianatra hoe makany amin'ny salle de sport koa ohatra azonao dia rehefa tonga rehefa ianao zany no hoe amin'izay critère tadiavinao zay dia tonga aminao eo azy le olona taiko na azonao le izy azoko tsara zay zay ny azoko ambara fa ny akoatran'izay ny ianao sisa zay ka efa vita daholo efa vita voalaza anao teo daholo ny expert izy zany monsieur Love dia ohatraohatran'izay moa zany dia io moa zany tsisy hoe fantatrao amboalohany foana ny olona fa misy foana fiazahana hoe tena te hiaraka aminao le olona na hoe tena te hiaritra miaraka aminao le olona na hoe ohatrany ahoana fa misy signe foana rehefa tena mandeha ny fotoana raha mbola tsy mivady marina zany dia ino nefa nanampy anareo izay mety anatin'izay ka zay mampalahelo be ihany aloha le izy hoe efa olona fandiminy zany fa nefany zany dia mirary soa anao ahitany olona tena mety aminao maiza misafidy tsara be dia be azakivo hoe tratra foana fa mety misy zavatra tsy jerendry tsara ihany le paramètre ao fa ohatrany tsy dia mino loatra hoe olona fiarahana nandritra ny 2 ans dia tena tsy nahita mizahatra bizara mihitsy ndry ao anatin'le nisy fihetsikatsikilina moa zany fa tena hoe 2 ans niarahana hoe dia tena tsy hita mihitsy hoe ahoana dia misaotra anao raha nijery aty hatrany farany aty ianao zany tonga ty amin'ny 10 minitra farany ty raha ohatra hoe nijery ianao dia jereo mio conseil izy ao anatin'ny commentaire ao mety torohevitra izy hoe ahoana ny anadinoana olona iray izay efa tiana be nefa tsy maintsy nisaraka zay indrindra zay